Ny olona ratsy no matahotra fanaratsiana zany fa ny olona manao ny tsara tsy tokony atahotra fanaratsiana. Rehefa manao ny tsara ianareo fitondranao, tsy tokony atahotra zany fanaratsiana zany. Faly miarahaba ny vahoaka malagasy ny tenako. Ity vidéo ty dia miantefa amin'ny fitondram-panjakana, indrindra ho anao andriamatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaina, andriamatoa Gasikara Fentsoa. Mandeha be ilay resaka eto amin'ny Facebook, momba ny Facebook, momba ny fanehoan-kevitra. Be dia be moa ny madibadika an'ilay tena information nivoaka zany. Fa zao no zavatra tiako ampitaina aminareo tompon'andraiky mpanjakana. Aleo angambany ianareo mba tsy hanao ny erreur izay nataony mpitondra teo aloha. Ny mpitondra teo aloha dia anisany sarotiny tamin'io resaka fanehoan-kevitra, io resaka tsikera io teto amin'ny tambazotra serasera. Ny mpanohitra moa de tena hoe anisan'ny jaly mihitsy, indrindrindra no mipetraka ta Madagasikara satria matahotra rehefa fantatra hoe ary izy no mipetraka de tonga de alaina any de kadraina. Mino zao fa tsy hanao an'izay erreur nataony Rajoelina sy ny filoman'izay tsony ianareo ankehitriny, ka hoy zao hoe aoka reny tompoko mba ho afaka haneho hevitra malalaka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, n'aiza misy azy, na amin'ny alalan'ino, na Facebook io, na tsy haiko, na WhatsApp, na Instagram, na any amin'ny X, na rehetrarehetra e. Aleo ny malagasy mba haneho ny hevitra, aleo ny malagasy tsiraray manana zay fahalalahana maneho hevitra na liberté d'expression zay. Zay ngeny nidradradrandraina niadina hatramin'izay e, hoe mba hisiany fahafahan'ny rehetrarehetra maneho hevitra e. Ny diffamation kosa, izay kosa angambany tsy azo atao, hoe hanao diffamation vie privé-n'olona na zavatra ohatran'izany, tsy azo atao zany, ekeko, fa raha ny lalàna. Fa raha ohatra hoe andeha haneho hevitra tsotra de zao hoe non, tsy olana zany andriamatoa ministra, tsy olana zany, na hijoro ny mpanohitra hitsikera, tsy olana zany, avelao ny mpanohitra hitsikera. Ny mpanohitra nge tsy tokony hataonareo ho tahotra e, tsy tokony ho blocage ho anareo amin'ny fitondrana e. Ny mpanohitra zany raha tena olona manana vina tsara ny eo amin'ny fitondrana, raha olona manana ny paikady apetrana na moa hoe politika ho an'ny fitantanan'izay, dia tsy tokony problème mihitsy ny mpanohitra fa tokony ho arofanina. Ahoana zany arofanina zany? Ohatra zao tsika miakatra amina tohatra de misy arofanina, zany hoe mba tsy hiaro zany raha sanatria solafaka dia afahana miarina iny arofanina iny, na koa hoe miaro antsika tsy ho latsaka, zay ny asany arofanina. Ka avelao ny mpanohitra hitabataba, avelao ny mpanohitra hiteny hoe inona ny zavatra tsy mety. Zany hoe raha ianareo amin'ny fitondrana ohatra tsy mahita hoe inona ny olana de heno ny mpanohitra, satria ny mpanohitra na ny lalitra manidina aza de mety ho tsikerain'izy ireo. Zany hoe ny zavatra bitika indrindra dia ho hitan'ny mpanohitra, ka mila henoinareo ny mpanohitra. Zay ny problème-ny Rajoelina teo aloha zay, tsy nihain'ny mpanohitra izy fa ny zavatra nataony dia hanapimbava ny mpanohitra, de tsy miditra am'izany tsony tsika. Aleo henoina ny mpanohitra dia jerena ny vahaolana hanampenana ny vavan'ny zareo, akoatra ny fanagadrana. Ny fanagadrana zany tsy solution, satria reo manao an'izay nareo de tsisy liberté d'expression zany, fa ny solution dia ny fitadiavana vahaolana am'izay olana tsikerain'izy ireo. Raha miteny zareo hoe tena tsisy ny rano delestage, jiro zara fa mandeha, io zao hoe inona zany vahaolana hoentina manana io olana rano sy ny jiro. Fa rehefa voavaha io olana rano sy ny jiro zay nampitabataba azy io, tsy mahita ho tenenina tsony iny zareo mahakasika an'iny sujet anankiray iny, de andeha hitady zavatra hafa indray zareo, ohatra hoe
Resaka fampianarana feno kolikoly, diplôme fosika, mbola asiantsika resaky iny diplôme fosika iny fa manana information be dia be za hoe efa ela zany teny hoe hanao an'le vidéo fa tsy mbola nanana fotoana tsara ary mbola manangona information ihany koa fa mbola asiantsika resaky io fa tena ao amin'ny fonction publique ao tena losa hoe raha valimanina zay zay le izy zay. Rehefa miteny zany zareo mitsikera de ny zavatra tsikerahin zareo ange olany de vahaolana no roso mba hahatonga anjareo a tsy tena an'iny zavatra intsony fa tsy hoe vahaolana fanagadrana toy ny nataony Rajoelina sy ny firongony. Lasa ohatran'ny laky loso mopera le izy zany hoe le teo ihany no miverina de tsy zay. Itsika mila fanovana tsika, fanovana rafitra zay dradradradraina de fanovana fanaovana politika ihany koa fa tsy aina amin'io valivaty politika lava io foana. I valivaty politika io koa nge anisan'ny nahapotika any Madagasikara satria rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ilay mpanohitra tam'izay de ilay teo amin'ny fitondrana tam'izay atao asa lambo, tsy voatery atao asa lambo ange izay tsy nanao ny zavatra tokony ataony ireny no atao vasa lambo, izay nanao kolikoly izay nihinana namarotra ny harem-pirenena izay no atao vasa lambo fa ireo ny asa ireo mikatsaka ny firenena de leo zareo anio ny hevitra, aleo ny zareo hiara hiasa amitsika eny ihany fa tsy olana zany, zay le izy fa tsy hoe valifaty politika io hoe tsy namelanay hiteny Rajoelina sy ny firongony tonga eto amin'ny fitondrana zay zao de tsy avelanay hiteny koa Rajoelina sy ny firongony, non 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 tsy zany, tsy zany, tsy zany ny fanovana, tsy zany no tolona natao, tolona ho an'ny liberté d'expression ihany koa iny tolona iny de velao ny rehetrarehetra aneho hevitra. Niteny Emmanuel Macron hoe hoy izy hoe tamy Facebook nisy fake news zany miparitaka tsy haiko 1 million mahery de vues sa firy sa 12 millions de vues lay publication hoe nisy fanovana-panjakana ho ny tany La France zany de nisy filoham-pirenena afrikana anankiray nanontany Emmanuel Macron ahoana vaovao zany, ahoana nahoana any de le izy moa zavatra tsy marina de nasain'ny Emmanuel Macron hoe nampisupprimer ny Facebook fa tsy nisupprimer ny Facebook le izy ka zay le izy zay hoe avelao ny rehetrarehetra hanao zay zavatra mahafalifaly an'zareo rehefa tsy manao diffamation, rehefa manao diffamation izy sazio araky ny lalàna fa raha aneho hevitra tsy olana zany nampiasa compte fake hoe hanaratsy, tsy olana zany fanaratsiana zany, tsy olana ny olona ratsy no matahotra fanaratsiana zany fa ny olona manao ny tsara tsy tokony atahotra fanaratsiana, rehefa manao ny tsara ianareo ny fitondranao tsy tokony atahotra zany fanaratsiana zany, aveloany zareo menimenina any fa zay ny olona ny fitondrana teo aloha zay mitabataba fampianam-bava de jereo fa nipoaka ihany le izy satria ny vahoaka io toy ny fotaka io, fotaka zany rehefa ataotsika amy tany na potserina ohatran'izao vao may mandroatra, may mipiritsaka de leo tsy atao an'izany boaka malagasy fotoana ny fanovana tsika zao aleo aneho hevitra ny malagasy tsirairay, aleo aneho hevitra zay ny afatro aminao Andriamatoa Gasikara Fiansoa, aleo aneho hevitra ny mpanohitra mbola hoe tabataba zareo amy réseaux sociaux hoe to rehefa tsy manao diffamation na naratsiny zareo tsy olana zany, tsy olana fa manaova ny tsara ianareo amy fitondrana, apetraho ny zavatra tianareo apetraka, vokatra ny rasan'ny vahoaka fa rehefa misy vokatra eo mangina ny rehetrarehetra tsy maintsy angina reo, mangina fa inona no moa ty ny zavatra ohatradradrainy eo, za ty moa matabataba taloha de ny vokatra zao niongana tao Rajoelina iny vokatra voalohany iny de mangina aloha za zao fa miandry anareo koa za io hoe ohatrany ahoana ny vokatra satria za tsy afaka hitsara anareo tsikeranareo ao anatin'ny 2 volana 3 volana, Rajoelina teo nandritra ny 4 taona tsy zavatra vitany fa zao za mijery za io mijery ary manome encouragement anareo, manome tohana anareo, manome hery hoe tsy mora lay miandry anareo mazava ho azy, tsy mora satria fotoanan'ny fanarenana io 24 mois io de manaova maximum ianareo aza sahirana amy mpanenjika, aza sahirana am'zany mpanenjika toujours au phare hoe ny fomba fitenenana zay ka ataovy ny asa, henoy ny mpanohitra, arofanina io fa tsy tokony ho blocage, arofanina ny mpanohitra, henoy izy
inona ny olana izay tabatabainy ary soy ny vahaolana, fa rehefa izay no tanteraka dia angina ho azy ny mpanohitra, angina ho azy e. Raha zao mitabataba hoe io misy teo vaky io, aiza fitondram-panjakana amin'io teo vaky io, tsisy raharaha za, tonga nareo manenjina an'ilay tuyau de mbola hitabataba hoe io teo vaky io, tsisy teo vaky ary eo, tsisy raha ianareo tsony raha miteny zareo teo vaky eo, tsisy teo vaky eo. De zay ny zava-dehibe zay, asa io anjareo ny asa, fa angina ho azy reo. Zay fa mirary soa de maka aira anareo amy fitondram-panjakana, tsy mpanohitra ny tenako hatreto fa mijery, ary indrindra indrindra miandry hoe mba mihaino ve ianareo, mba mihaino ny avy ety ivelany ve ianareo ao anaty ao, fa rehefa tsy hiaino moa ianareo dia tongotray zay miaraka amin'ny angady sy ny arina.